Ridicule zany le mesure raisina hoe deuil na fisaonana. Ny antony dia tsotra ihany. Tsisy olona manao fisaonana ao anatin'ny ady zany. Tsisy hoe ny ady mbola mandeha dia efa misaona sahady. Raha vao manao an'izay ianao dia vonovonon'ny ady ve fotsiny. Dikan'izany zany omenareo vahana zany le mpangalatra olona, tsenjehana fa nareo aloha variana misaona. Efa sûr et certain nga nareo, tena efa siora be mihitsiny fa hitsahatra hatreo amin'izay ny halatr'olona, matoa nareo mandray décret hoe manomboka izao rapitso andro fisaonana. Satria raha tsy tapitra mantsy zany dia ahoana zany ireo olona ho faty, satria mbola hisy ho faty, satria ny ady tsy mbola mitsahatra, mbola hisy ho faty eo rapitso. Reny ve zany anaovana fisaonana amin'ny andro hafa indray sa hoe ahoana? Dia aminay tena mesure tompoko zavatra maty-paika no iandrasan'ny vahoaka malagasy, satria miaina anaty tsy fandriampahalemana tanteraka mihitsy, fa tsy mifijoroana hoe zavonona raha tena lehilahy lisany. Ahoana zany? Tonga avany zany le zoky le mpangalatra olona dia hiteny dia hoe tena lehilahy ve nareo? Dia satria anao mitana basy, satria anao filoham-pirenena dia hiteny izy hoe tsy tena lehilahy zay. Dia hozy izy zanareo hoe ndao are toy izany le halatra olona, sa hoe ahoana amin'ny fahalalànareo anazy? Sady tsy mandry fahalemana mivoaka tsy azo atao, mijanona ao an-trano trongisinareo konkoa le tranony an-tanandava. Ahoana zany? Aiza ho aiza ity fitondrany ity? Mahefa sa tsy mahefa? Marary reto le malagasy fa aza mba ataonareo an'izao mba sanina. Day le rehetra. Narabantsika rehetra, elaela kely tsy nizaka tetỳ amin'ny pejy nefa ny zava-misy dia izara hevitra kely aminareo ihany amin'ity resaka tsy fandriam-pahalemana be ity. Tamin'ny voalohany ilay izy nataoko tary amin'ny compteko, tena compteko, fa rehefa nandinika dia hoe alao zaraiko eto ihany amin'ity mantsy maromaro mety mahita an'ilay izy. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena moa zany dia tsara ihany mitondra fomba fijery. Le fomba fijery etiko eto dia tsy hoe marina ny anahy fa misy théorie zany possible mahatonga an'ilay fakakeriny. Ireo théorie ireo efa fantatritsika rehetra fa hidirantsika lalindalina kely zany le zava-misy, satria ataoko hoe lasa mifanometsiny be ihany na mpitondra na ny vahoaka na ny manodidina. Izay no zaraiko aminareo zany fantatritsika fa misy théorie anankitelo mahatonga an'io ataoko hoe insécurité goavana amintsika eto izao io. Ny voalohany dia ny olona mety hoe te hiverina eo amin'ny fitondrana dia manao déstabilisation farak'izay zokiny. Ny faharoa dia olona eo amin'ny fitondrana te hitazona amin'ny fitondrany dia manao psychose mba tsy hietsehan'ilay vahoaka. Dia ny fahatelo izay inoko kokoa, ataoko hoe inoko kokoa, le fahatelo zany hoe misy réseau-n'olona nitady tombotsoa tamin'ilay fitondrana ankehitriny dia tsy nahazo an'ilay tombotsoany dia miteraka an'io fanakorontanana io. Fa maninona nefany no ataoko hoe mbola manjavozavo ny fandehan'ilay raharaha amin'izao. Mametra fanontaniantsika hoe aiza ihany le olona nanao, fa iza no manao an'ilay zavatra, fa ahoana ny tsy mihetsika amin'ny fitondram-panjakana. Dia hiteny kely anareo hoe iza fitondram-panjakana io aloha sarotra ny fean'io. Tsy hoe miaro an'ilay fitondrana fa tena sarotra ny fean'io, satria izao le telo teo possible fa tadidio fa tsisy afaka ny anao an'izay zavatra izay na le olona te hiverina eo amin'ny fitondrana, na le olona te hifehy eo amin'ny fitondrana, na le tsy nahazo tombotsoa raha tsy misy an'reto zavatra anankitelo resahako anareo reto. Voalohany dia misy réseau délinquant eo amin'ny fiarahamonina antsika. Misy olombelona zany fahantrana sy ny fahoriana sy ny rehetrarehetra dia rehefa mahazo vola dia manao herisetra rehetrarehetra tsy ampy heverana. Iny le réseau petit délinquant. Iny réseau petit délinquant iny nefa tsy afaka miasa raha tsy misy réseau mafieux matanjaka manam-bola mampiasa anazy ary mampiasa ny machine hitatika na ny réseau mpiasam-bahoaka ny publika hiarovana an'ireo délinquant ireo sy hiarovana ny tenany. Dia izay zany misy système anankitelo zany hoe petit réseau de délinquant izay hanao an'ilay asa, ny réseau mafieux mpanam-bola izay hanapanatanteraka ilay asa amin'ireo dia misy réseau mpiasam-bahoaka izay miaro an'ireo.
satria raha tsy misy miaro ohatr'izay ireo délinquant kely ireo mino rehefa voasambotsambotra daholo fa misy an'izay ao. Izany nametraka an'izay dia ahoana no ialana amin'izay? Raha tsy izay mantsy ny zavatra ho ataontsika eto amin'ity firenena ity dia zava-poana niza mpitondra hiakatra eo, niza mpitondra hitondra eo, rehefa mbola mipetraka io système anankiray eo petit délinquant izay rafitra fiarahamonina efa simba, gros mafieux izay anatin'ny ataoko hoe rafitra ekônomika simba, sy ny responsable étatique izay ataoko hoe structure de l'État efa simba, tsy va mihitsy ny olana. Lasa manafosafo foana zany e. Lasa tsy maintsy misy andefitra anankiray zany raha le réseau mafia tsy mahazo ny tombony no manao an'io tsy maintsy lefitra le fanjakana amin'ny farany satria le réseau efa mafy be. Raha ohatra ka le fanjakana manao an'io vao may veritsika satria le réseau efa anazy indray zany. Raha le olona te hiverina manao an'io dia ho sahirana ihany le mpitondra fanjakana satria efa ao anatiny réseau, ao anatiny manatanteraka an'ilay izy. Izay zany le tokotelo na masa mahandro, tsy haiko, tokotelo na hamasaka mahandro moa zany sahirana kely amin'ilay teny gasy. Le système misy ny solution tena ahafahana miaro an'io dia ity fanontaniako aminareo hoe inona ny réseau anankiray mafy indrindra entin'ny mitondra firenena dia ny réseau ny Assemblée nationale. Dikan'izay zany raha hamany olana io tsika amin'ny tena hoe lavitra ezaka dia tadidio aloha fa mila mahay mifidy ny olona apetraka amin'ny toeran'ny député. Io réseau ana député io satria io afaka mifeny rehetrarehetra, afaka miteny io na polisy kely ary amin'ny commune ary indraindray io afaka mibaiko mera mavita. Réseau anankiray ngeza zany io ahafahana tena hoe mifehy amin'ny Madagasikara. Ny faharoa miankina amin'izay ihany dia miangava nareo magistrat anisan'ny olona responsable amin'ny zavatra misy eto tsika nareo moa zany, nareo magistrat, tsika samy vahoaka ihany fa nareo magistrat tsy na nareo ny ao amin'ny fitsarana, nareo ny any amin'ny HCC, nareo ny any amin'ny Cour des comptes, miankina ny tena fanovana be dia be ianareo magistrat. Kanefa mbola misy foana le doute na le olana amin'ny concours na magistrat farany io raha izao zany hoe misy ny kolokolo. Kanefa raha vao olona miditra kolokolo no manao magistrat dia efa haitsika ny toyany. Kanefa iza ny afaka mifehy an'izay aloha mba miady hoe loatra isy kolokolo ny fidirana magistrat dia ny réseau ana député ny anisan'ny mafy be afaka mifehy an'izay. Rehefa milamina ny Assemblée nationale izay mpanao lalàna sy ny magistrat izay mpitsara, moramora kokoa ny anapahana an'ilay réseau izay ahafahana manao an'ilay karazana déstabilisation ireny. Zavatra efa lavitra ezaka moa izay resahako izay satria mienjakenzana ny mbola minova ny toe-tsain'ilay olona efa zatra nandray vola anatin'io réseau io. Na ny tenako raha mety tsy haiko izay azo anahy miteny an'izany fa izany hoe zaraiko aloha za koa eto tsy manendrikendrika olona fa amin'ny resaka système, amin'ny resaka rafitra. Izay zany ka raha vao tsy izay zavatra izay ny voafehy dia tadidio fa niza mpitondra eo sahirantsika. Tena sahirantsika na manana volonté tahaka n'inona raha mpitondra eo nefa le réseau ato ambany ato ohatr'izay dia sahirantsika satria mety le mpitondra indray no potika. Mora fa ratsy sainanay le mpitondra dia efa vao may force ao anazy iny satria tazomana ny fahefana. Anjarantsika vahoaka zany mandinika tsara n'izay zavatra izay izay moa no teny hoe ny resaka fifidianana nefa miankina amin'ny CENI, miankina amin'ny HCC, ny fanovana miankina amin'ny Assemblée nationale. Tsy teny betsaka amin'ny lafiny anankiray iny fa ny teny moa teo hoe resy zahay resy. Fa raha hiresaka indray tsika ataoko hoe mesure d'urgence hoe anatin'ilay hameana amin'izao fotoana izao misy efa mesure efa raisin'ny fitondram-panjakana ihany hoe manao task force, mobiliser ny force, mametraka ny sécurité. Fa izay teneniko izay hoe
mety mampiana an'ilay izy zay fa raha tena hoe hijery lavitra ezakitsika dia io réseau anankitelo resahako anareo io no mila hena zany ny tanjany. Dia ny ahafahana manena an'izay mahaiza mifidy député aloha ny député mba tena hiaro mba olona tena mendrika ny hiditra ao anatin'ilay fitsarana. Ireo mpitsara ireo amin'izay manara-maso ny fandaniam-bolam-panjakana, mametraka ny rariny sy ny hitsiny dia izay tsika vao tafita. Ankoatran'ny hoe tsika malagasy mihitsy koa mila manova toe-tsaina. Izay angamba ny zavatra tiako resahana. Za zany eto tsy amin'ny metsiny an'izaniza satria ataoko hoe zavatra efa raika tapisaka efa ela be teto amin'ny firenena ilay zava-misy mampalahelo fa maka herintsika rehetrarehetra, maka herin'ireo malagasy izay niaram-boina sy niarany nataoko hoe herisetra misy amin'izao dia samy mitandrina foana aloha satria mbola tsy fantatritsika hoe inona amin'ireo teoria telo ireo ilay izy fa ataoko hoe izay ny sosokevitra iray zany. Miainga amintsika vahoaka io zavatra io maka ao amin'ny fifidianana izay vao mety tonga any amin'ilay tena fanovana. Dia mirary soa antsika rehetrarehetra mandra-piona mandra-pitafa.